mianakavy miatrika no hevitra vaovao izay omen'Andriamanitra antsika hoe mihavao ao amin'ny tompo isika. Ary ambaran'ny soratra masina ry havana malaga amin'ny Isaia 1:1 izay novakina tamintsika fa misy eny zavatra vitsivitsy tiany ho ambara amin'izany Isaia 1:1 novakina tamintsika teo. Dia andao jerena kely Isaia 1:1 izay novakina tamintsika. Ny andininy fahaefatra izao nivakiny amin'ny anaran'ny tompontsika: koa hatsangana ny efa rava hatrin'ny fony fahagola, ary amboarina ny efa lavo hatramin'ny fahiny, dia avaozina indray ny tanàna rava izay efa lao hatramin'ny taranaka lasa ela. Tamin'ny andron'ny Isaia mpaminany tamin'izany fotoan'izany aho dia amerina ny zanak'Israely any Jerosalema avy any Egypte, ka fanafahana zany tsy mora tory ny manafaka vatana, manafaka saina, manafaka fanahy. Ndraindray ny vatana afaka fa ny saina tsy afaka, ndraindray ny saina afaka ny vatana tsy afaka. Dia ny an'Andriamanitra zany hanafaka nyreto zananyreto avy any Egypta, alefa ody any Jerosalema mitanjo, satria noho ny fahotana natao dia ravo i Jerosalema. Amerina zany hihavao indray. Ka Isaia dia araka ny fahalalantsika ny bokin'ny Isaia dia mizara telo: Isaia 1, Isaia 2, Isaia 3. Ity misy atsika ity Isaia 3 izay tena morona mankany amin'ny atao hoe fanafana. Izany hoe ilay Andriamanitra izay nivavahany zanak'Israely tamin'izany dia tsy mahazaka anao, tsy zakan'izany Andriamanitra zany ianao voalohany voagetra, tsy zakany; faharoa ianao tratry ny fahelana, tsy zakany; mijaly, tsy zakany; misy mampahoro, tsy zakany. Dia te hanafaka izy. Ka tamin'izany fotoan'izany zany dia nisy zavatra telo resahany amin'ity andininy fahaefatra ity. Misy zavatra telo izay tiany ho tanterahana amintsika koa ankehitriny. Ny anankiray dia hoe isika hatsangana. Ny faharoa amin'ny andininy fahaefatra io inona koa atao atsika? Amboarina isika. Ny fahatelo inona koa atao atsika? Avaosina. Ireo zany hitantsika amin'ny andininy fahaefatra. Ireo zavatra ireo zavatra tsy vitanao. Ary zay mahatsara n'ilay Andriamanitra, le zavatra tsy vitanao amin'ny fiainanao, izy ny manao azy. Dia misy zavatra hitan'Andriamanitra ao aminao ao, mahafaible anao, mahareraka anao. Ohatran'izany hoe atsangana ho zanak'Andriamanitra zany ianao, miezaka mitsangana fa tsy tafatsangana. Ataon'Andriamanitra moramora fotsiny hitsangananao avety ny zanako malala veloan'ilay sitrako, dia atsangana zany ianao. Lasa afaka mijoro ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky. Na ianao aragaga za zao ve dia lasa mpanompon'Andriamanitra. Ny olona mahita anao dia manao hoe arianina toa lasa mafana fo be amin'ny fivavahana. Ary misy olona te hanezana mba te hitovy aminao fa tsy afaka. Fa ianao no natsangana, ianao no amboarina, ianao no meny force, ianao no voatono manokana hoe ianao dia ho zanako lahy sy ho zanako vavy. Atsangan'Andriamanitra. Izay zavatra tsy vitanao zany, tsy ny herinao zany, tsy ny fahaizanao zany, fa Andriamanitra mametraka an'izany ho anao noho ny fitiavany anao. Zay zany tian'Andriamanitra atao, nataony tamin'ny zanak'Israely tamin'izany fotoan'izany. Ny faharoa isika hoe amboarina ianao. Tian'Andriamanitra ho amboarina ry havako ianao, na ianao amin'izao ditranao zao, na amin'izao fahotanao zao, na amin'izao faratsianao zao, misy etaetan'Andriamanitra
ary rehefa mandinika ingenao rehefa manakatra ny fiainanao ianao tsisy ilananao mihitsy dinio tsara moa ny tenanao tsisy ilananao mihitsy fa le Andriamanitra milanao le Andriamanitra milanao ary mahafinaritra n'Andriamanitra ny mahitanao velona mahafinaritra n'Andriamanitra mahitanao miatana mahafinaritra n'Andriamanitra mahitanao milamina mahafinaritra n'Andriamanitra mahitanao miritsaritsa nefa izany tsy avy aminao tsy avy aminao zany fa izy ny manao an'izany aminao ary mbola ho avy ny fotoana esorin'Andriamanitra aminao zany dia tsy amonao amin'izay hoe ay moa iny zavatra nampiramina ay moa iny zavatra tsy afaka amiko fa avitany amin'Andriamanitra tian'Andriamanitra ianao amboarina mihatsara ny olona amboarina miamivoatra miamety miamendrika miamakatoerana ny fahatsarana rehetra ny olona amboarina Andriamanitra ianao tsy afaka amboatra ny tenanao zany na tsarainao ohatra n'inona ny tenanao eo io tsisy dikany amin'Andriamanitra na hosoranao loko mena na loko fotsy na loko inona molotra anao tsisy dikany amin'Andriamanitra fa rehefa izy ny mamboatra anao zay vao tena mbalena izy ny mamboatra anao ary ny atao hoe amboarina miatsara ianao eo anatrehan'Andriamanitra tsara ny toetranao tsara ny fihetsikaao tsara ny famindranao tsara ny fitondrantenanao tsara ny manodidina anao hitan'ny olona hoe miatsara ianao zay ny tena amboarin'Andriamanitra zay zany natao zanaky Israely nataon'Andriamanitra tamin'ny zanaky Israely tamin'izany rehefa mampidina any Jerosalema mila mivoatra miatsara ny fiainana ny toetsaina mivoatra miatsara miava manaiky ny fahefana mahan'Andriamanitra dia miamivoatra ianao ary tsy zany ihany resahany faresahany ko hoe havaozina ary io zany le loha hevitritsika io avaozina io tahaka ny ahoana moa ny olona avaozina ny olona avaozina dia zao miava hitan'Andriamanitra ny faharatsianao io faharatsianao io mihitsy no itiavan'Andriamanitra anao fa ianao kosa tia no hatsarainao amin'ny tena mety le hoe avaozina zany raha teolojia dia zao voalohany ianao rehefa raisin'Andriamanitra tanany ianao dia manaiky amin'ny fonao manontolo ho ampiasain'Andriamanitra amin'ny anarany ary rehefa ho ampiasain'Andriamanitra amin'ny anarany ianao dia ekeny ny fanjakan'Andriamanitra ny fandraisan'Andriamanitra ny tanana anao manaiky anao ho mpiasan'Andriamanitra ho mpanompon'Andriamanitra olon'Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao ty dia ekeny ny fanjakan'Andriamanitra zany asa ataonao zany ninona asa ataonao dia ekeny ny fanjakan'Andriamanitra avaozina zany ianao mihatsara mihamety ary izay no tena tanjon'Andriamanitra hoe ianao zany amin'ilay voasoratra hoe tsy olona zao tontolo zao tsony ianao fa olon'Andriamanitra zany ianao ary zany mba tanjontsika rehetra tsika zany tsy hoe hivavaka fotsiny raha hivavaka fotsiny tsy misy mampiavaka atsika amin'ny olona hafa fa ny vavaka ataotsika dia manefy atsika mihatsara le vavaka ataotsika fa tsy lany any mivavaka fotsiny raha mivavaka fotsiny tsika tsy mety mihitsy zany fa amin'ny vavaka ataonao miamety ny fiainanao manana ny toe-panaharaka an'Andriamanitra zay ny andininy fahefatro fa misy zavatra anankiray koa ilain'Andriamanitra hita tamin'ny fitondranany zanaky Israely nody avy any ampahaboaboana ny andininy fahenina ry avo ny andininy fahenina dia zao lazay fa ianareo kosa no atao hoe mpisoron'i Jehova mpanao fampivavahana ho an'Andriamanitra no ilazana anareo ary ho lasanareo ny haren'ny firenena ary animby ny voninahitra azy ianareo io zany rehefa tafita aminao le hoe zavatra telo no resantsika teo atsangana dia inako amboarina dia inako avaozina rehefa tafita aminao io dia hovana ambanin'ny asanao ambanin'ny anaikitranao dia
izay lazay ny andininy fahelo ny anjara ny asanao amin'izay zany rehefa voaofy ianao dia mpanao fanompoam-pivavahana zay zany ny anaranao izany hoe olona akaiky an'Andriamanitra, olona azon'Andriamanitra ianteherana, olona azon'Andriamanitra iankinana, olona azon'Andriamanitra irerehana, olona azon'Andriamanitra metrahana andraikitra zany ianao, mpanao fanompoam-pivavahana ianao, zany no anjara asanao amin'ny maha-olonanao. Azany mahafikenen'Andriamanitra ny riavaka zany amporisinatsika midira am-pandrefana santo, midira mpitoloteny, midira ho katekista, midira ho amin'ny samba, midira ho tompona andraikitra samihafa amin'ny fiainana amin'ny fiangonana, endrika ilazana ny hoe fanompoam-pivavahana. Fa ny tena marina dia izao ny asa rehetra manodidina ny mahakasika ny atao hoe fiangonana no ampanaovonanao. Marina fa manana ny asanao ianao any amin'ny birao, any amin'ny tanàna, any amin'ny tokantrano, manana ny asanao. Fa rehefa raisin'Andriamanitra ny tanany ianao, tiana ho hatsaraina ianao, dia mahatsiaro ny mahazava-dehibe ny asa fanompoana an'Andriamanitra. Izay le fonosiny le atao hoe fanompoam-pivavahana. Hainao mampandefitra ny asanao any, zay asa manam-petra, ary hitan'Andriamanitra fa ianao dia azo tambatambazana, azo antsoina, azo raisina ho isan'ny naman'Andriamanitra miara-miasa amin'Andriamanitra. Zay ny atao hoe mpanao fanompoam-pivavahana. Tsy voatery hitarika eto zany, tsy voatery anao asa eto zany, fa rehefa asan'Andriamanitra ka tianao, rehefa fanompoana an'Andriamanitra andaniana hery, andaniana fotoana, andanianao ny hitanjakao, dia izay zany ny atao hoe fanompoam-pivavahana. Zay ny atao hoe fanjakam-pisorona zay raha zay misoratra masina. Iovana amin'izany ny asanao, atsiarovanao fa ilay Andriamanitra zay mitantana ny fiainanao, zay mitantana ny fiainanao dia mikarakara anao, ary zany ny tena ilany anao hiasa ho azy. Zay ny andininy fahaenina. Zay ny andininy fahaenina. Tadiavin'Andriamanitra ianao hiara hiasa aminy amin'ny mahakasika ny asa-piangonana manontolo, dia tadiavin'Andriamanitra ianao mba hiara mitakosina aminy. Mety ho sarotra zany, mety ho mora zany, mety ho manahirana zany, mety mampitomany zany, mety mahatonga aretina zany. Fa izany ny tadiavin'Andriamanitra amintsika. Ary zay tokony tsy ahatonga atsika hitsopahana foana rairay. Rehefa misy asa mafimafy, misy andraikitra mafimafy, dia ny vahaolonantsika dia tsy vitako zany, za mbola maiky, za mbola andeha ary, za mbola andeha atsy, za mbola manao an'izao, sao dia tapaka karama. Zany hoe valitentsika, sao dia tapaka karama. Mazabily afaka fa ny asa iomen'Andriamanitra anao io eke ampanatanjahana anao anaovanao ny asan'Andriamanitra. Fa rehefa io tsy anaovanao ny asan'Andriamanitra io asanao io, dia diso lalana zany ianao. Atsika tsy mivavaka hoe alao esolon'Andriamanitra aminao, tsy zany. Alao io apetraka Andriamanitra aminao foana fa diso lalana ianao. Rehefa io asanao io tsy avitanao ny asan'Andriamanitra, ilay Andriamanitra nanomenao n'io asa io mihitsy no tsy rarahinao. Fa zao ny ataovy, rehefa omeny asa ianao, omeny andraikitra ianao, dia ataovy zany izay avitanao, sady mavita ny asanao ianao, mavita ny asan'Andriamanitra ianao. Zay mahafinaritra an'Andriamanitra. Fa ny fahatelo sady farany resantsika, andininy fahaefatra resantsika, andininy fahaenina resantsika, amarana antsika azy ny andininy fahavalo. Inona ny andininy fahavalo? Miaraka tsika. Fa izaho Jehova dia tena rariny, alako ny fanovana amin'ny faharatsiana, omeko ny valinasany amin'ny fahamarinana izy, ary fanekena mandrakizay matoko aminy. Hitanareo mibaribary amin'ny riavaka fa ilay Andriamanitsika io Andriamanitra tsara, fa ndraindray tsy mipaka tsara ao anatintsika ny fahatakarana hoe tsara ny ety Andriamanitra ivavahantsika ity. Teanao zavatra tsara ko izy amin'ny fiainantsika. Ary zao manao voka-dehibe tsika io, maly zany tato
maly zany tsy anareo rehetra mitato fa misy tsy tato fa nafinaritra tato maly ireo diakona sy olona reo tsisy mihetrika teo mipetraka teo tsara ohatra ny mieritreritrana hoe any amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany misy atsika igny komity mandeha ty e ohatrany ty e amin'ny fitsikitsikina eto ty ohatrany eto ty ohatran'izao io Andriamanitra io tsara ary zao no tena fitrasan'Andriamanitra rehefa misy zavatra tsara ataonao amin'ny fiainanao rehefa misy zavatra tsara mahakasika an'Andriamanitra ataonao amin'ny fiainanao io Andriamanitra koa mieritreritra zavatra tsara hoanao io Andriamanitra koa mieritreritra zavatra tsara hoanao dia hoy izy homeko ny valin'ny asany amin'ny fahamarinana homeko ny valin'ny asany amin'ny fahamarinana roa zany davatra teneniny zany homeko valin'ny asany amin'ny fahamarinana roa zany ny anankiray dia valina aminao zay nataonao jiaby tsy zay valina aminao zay nataonao mety sa tsy mety mety zay nataonao no valina aminao mety sa tsy mety mety zay nataonao ihany no averina aminao mety zao tsy mahamety azy tsy mitovy ny fari-pananan'olona misy manana misy tsy manana dia zao ndeindray tsika reto tianao zavatra tsara fa tsy afaka ary zay fimonomononanareo eto rehefa miresaka an'ilay ariary zato le radakaboka hoe zay le tsy manana fa tsy ariary zato io ane mba hitanay io ane mba misy aminay zay nge mba tianao arivo ohatranareo zay nge mba tianao 5,000 ohatranareo fa manino tsy manana iza no mentsiny zay ny anjara toerana dia zay misy aminao no menao ary rehefa iny misy aminao ka iny natolotra anao tsy mandaika ianao dia falilay Andriamanitra fa mahafoy ianao fa alefa nieritreritra hoe iny no entina namboarany tragnonao any an-danitra agny dia tragno karaha ino zany no mety hipetrahanao rehefa ratsy zay valina raky ny nataonao tsy diso zany ary zay ny fahamarinana zay nataonao ihany no averina aminao rehefa rahatry zay mety alefa nieritreritra am'izay zany hoe mahavita trano ohatrany ahoana zany le kely vitatsika zay zany ny ray fa ny faharoa dia zao io Andriamanitra io resantsika Andriamanitra tsara ny Andriamanitsika io Andriamanitra tsara ka zao le fahamarinana dia zao rehefa tena ny fahamarinana nanaovanao azy fa tena tsisy marina tokoa ianao tena tsisy igny misy aminao dia atsarain'Andriamanitra ny mombanao fa raha ohatra ndraiky anao misy nefa tsy nalefanao dia iny ihany no valinanao zay raha anao misy fa mandainga amin'Andriamanitra anao dikan'izany ity tsy foty alefa fa ity ihany no alefako dia lazainao hoe ity zany mba anahana dia mandainga amin'Andriamanitra zany ny dikany dia iny zany valina araky ny nataonao fa raha tena tsisy kosa ianao hitan'Andriamanitra ny tsy fisianao
dia igny no amaliny anao, hitan'Andriamanitra ny etahitanao hoe ty ne mba misy aminazy, ty nge mba atao aminy natolo, dia ity natolony tia valina arivo eny, arivo tsy manam-pakaperana. Zay le Andriamanitra mamaly manao voka-dehibe ny atsika io le afaka malama. Hita omaly ny firodonareo nanatika zavatra, niezaka ihany nijanonjanona teo mahita ny firoborobony ny fanafiazakazana, ary zao zany tsara, ty zao tena tsara hoe miteny reo afatsika reo hoe zao teneny 4 fois plus ny vokatra tamin'ny taon-dasa no naterintsika tamin'ity voka-dehibe 420 ity. Tsara zany sa tsy tsara? Mba siotehaka ny tehaka riavako misy roa karazana. Misy ny atao hoe tehaka maia, ary misy ny atao hoe tehaka matavy. Ka tehaka nareo ty tehaka ino? Ary atao tehaka variraraka re. Tehaka variraraka, tehaka varimatoya, tehaka vary sosoa. Raha fitiniko izay voalaza rehetra teo zay afana malala dia zao. Misy zavatra vitsivitsy zany tsy vitantsika, kanefa hitan'Andriamanitra fa mahasoa atsika, dia tiany atao aminao. Ny anankiray dia voalaza amin'ny andininy fahaefatra, misy ireo zavatra vitsivitsy atsangana, amboarina, amivoziny anao. Ny faharoa amin'ny andininy fahaenina, amaly anao izy araky ny ino asanao. Dia anao andininy fahaenina tsy zany. Ny andininy fahaenina dia ianao zany spesializena ho mpanao fanompoam-pivavahana. Ny asa rehetra mahakasika an'Andriamanitra ato dia tian'Andriamanitra ampalaisina anjara anao. Zay ny andininy fahaenina. Ary ny andininy fahavalo dia amaly anao izy araky ny ataonao. Dia roa le efa nazavantsika azy. Ny anankiray mifanankrify amin'izay ataonao, fa ny faharoa rehefa nanao an'izany amin'ny tena izy ianao ampahamarinana nanaovanao azy dia ho valian'Andriamanitra amin'ny arivo eny tsy manam-pahatarana. Dikan'izany riavako dia zao, aza mandainga amin'Andriamanitra zany, aza mandainga amin'Andriamanitra zany. Fataova amin'ny fifaliana izay rehetra ataonao, ataovy amin'ny fonao izay rehetra ataonao momba n'Andriamanitra. Ary zany miteny ny soratra masina izay nifiditsika amin'ity voka-dehibe ity hoe Korintiana voalohany toko faha 5 andininy fahavalo amby 50 manao hoe ataovy tsara isa roa teny. Zany amin'ny valopitsika ataovy karaha io hoe valopinareo, alefa valopinareo, alefa ataovy ambony fotsiny valopinareo, ataovy ambony fotsiny, ataovy ambony fotsiny. Sady jerena hoe manahoana izovy nahazo izovy tsy nahazo, tsy arakaraka ny amaroantsika ny valopy atanantsika. Ia dia ahoana inona ny soratra ao? Ya manisa telo na dia averina tsara, ary mahefa be manakariva amin'ny asan'ny Tompo satria fantatrareo
fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny